nalatsaka tao zany. Ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha alatsaka. Ohatsy avaikely ny dikan'ilay raha. Fiona moa ny dikan'io? Inona ny ao anatin'ny raha? Ny aina. Ny aina no ao anatin'ny raha. Aina no ao anatin'ny raha. Inona ny dikan'izany zavatra zany? Satria ao anaty fahafatesana ny Adamaseva. Satria ao anaty fahafatesana ny olombelona. Dia raha ao anaty fahafatesana ianao, raha ohatra ianao ka te hiverinao anaty fiainana, dia izay ilay dikan'ilay hoe tsy maintsy misy aina. Aina solon'ny aina. Okay? Aina solon'ny aina manarona n'ilay fahafatesana misy ianao. Dia rehefa alatsaka ny raha izay aina iny, dia voasarona ilay fahafatesana. Loi de la substitution. Ary izay mahatonga an'ilay izy nalatsaka Andriamanitra ny raha, dia tafiny akanjo ravina viavy, akanjo dobiby, dia akanjo dobiby zany tsy mila solosoloana zany. Présentant, tsy mila solosoloana intsony zany. Ary izay koa hoe tenin' Jesosy amin'izay rehefa avy eo hoe rehefa Andriamanitra mitady olombelona zany hoe Adama aiza moa ianao, dia iny le mitenenin' Jesosy hoe ino ozy izy ny zanak'olona, mitady ozy izy sy hamonjy ny vezy. Teo amin'ny tendrombohitra Sinay amin'izay, tiana ampirosin'Andriamanitra voalohany. Rehefa teo amin'ny tendrombohitra Sinay Andriamanitra, dia zavatra hitantsika eo, raha mamaky baiboly tsika fa tsika tsy hamaky baiboly fa tonga dia amina teo ambony tendrombohitra Sinay tselatra kotroka sevoka aizina teo amin'ny tendrombohitra Sinay. Ary rehefa teo Andriamanitra dia mizombozy io tendrombohitra io, raiso saratsaina anie zany zavatra mampatahotra zany. Any amin'ny Exode 19 izy no miresaka. Zao nefa ny tenenin'Andriamanitra. Zao ozy izy mandeha aminareo ozy izy miteny aminareo hanome lalàna anareo. Mandeha aminareo ozy izy manamaso tena, ataovy madio fitafianareo manamasinà tena mandritry ny telo andro, asa mikasika vehivavy ozy izy, fa hanome anareo lalàna. Zay zany ny tenin'Andriamanitra. Dia lasa tokory izy ny zalahy. Hanome anareo lalàna ozy izy dia ozy izy ny zalahy. Tenen'Andriamanitra ozy izy fa zay teneninao rehetrarehetra ozy izy dia ho tanteranay avokoa. Itsy ny fela promesa. Ho tanteranay daholo ozy izy teneninao rehetrarehetra. Tanterana ena sy tsy tantera. Tsy tantera. Même pas un mois après ankimon'ny Sinaïty, dia voalohany no dikain'ny zalahy. Tiavany Jehovah-Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny sainao rehetra, amin'ny fananao rehetra. Ino no dikainy voalohany? Nefa izy teo nanao promesy hoe tanterahanay izay teneninao rehetrarehetra. Dika ino zany? Tsy haiko nareo na ohatry ny ahoana, fa za jamais manao promesy. Tsy manao promesy zany na mivadiko ary tsy hanaovako promesy. Jamais. Satria ny antony tsotra, za tsy capable hitenir ny promesy. Tsy possible. Ary zay ny olombelona, firy ny promesy nataontsika dia firy tanterantsika. Ho antsika zay, ho anareo, ho an'ny olona zay nanambady, firy ny promesy tanteraka. Dia zany zavatra zany tokony conscientsika hoe tsy manana capacité tsika atao anatintsika hitenir promesy. Humilité zany, tsy capable tsika hitenir promesy tsika. Ary la preuve nasehon'Andriamanitra ilay izy teo amin'ny Mont Sinaï. Naseho an'ilay izy hoe nareo mety tsy capable hitenir ny promesy nareo. Ny bidy voalohany mihitsy no dikainy zalahy. Bidy voalohany, lasa izy nanao obila kely volamena. Lasa izy nanao obila kely volamena. Nefa nanao promesy tamin'Andriamanitra hoe tanteranay avokoa hoe vitanay zany bidy voalohany. Faharoa, nasaon'Andriamanitra nandeha nanamasy teny, tsy mikasika vehivavy, nanadio fitafiana nandritra ny telo andro. Fa zao no tenenin'Andriamanitra. Tandremo ozy izy fa tsy azo atonona ozy izy ny tendrombohitra. Ary nizan'izy ozy mikasika ny tendrombohitra ity dia atao maty. Tsy hitanareo misy contradiction ve zany? Le olona efa asoany manamasy teny, tsy mikasika vehivavy, manadio fitafiana pendant 3 jours efa masina. Fa na ny tendrombohitra misy an'Andriamanitra raha tsy azo kakitiana. Inona ny antony? Satria ny fahamasinan'Andriamanitra tsy possible
ho atononao amin'ny fahamasinana olombelona. Tsy possible zany. Ary tamin'ity ndray mitoraka ity 3 arivo maty teo Mont Sinaï rehefa mamaky baiboly. Tandremo izy fero ny olona, sao de misy mifanisika makaty izy fa ho faty daholo izy 3 arivo maty tamin'iny. Any amin'ny Exodus 3 arivo. Imagineo zany. Zany Andriamanitra zany tsy azo atonona. Zay mila mazava tsara, tsy azo atonona Andriamanitra. Zany fahamasinan'Andriamanitra zany tsy 3 fois saint Andriamanitra, donc tsy azo atonona izy. Fa saingy zao Mosesy kosa niditra tao. Mosesy reriny tafiditra dia mifiti-bolona. Fa tsy tafiditra tao raha tsy nisy inona? Nisy raha. Nisy raha. Zany hoe ny fafazana raha, ny fanekena sy ny rehetrarehetra, zay vao tafiditra teo. Inona naro an'ilay fahotana? Inona naro andro Mosesy? Zay possible niditra tao. Dia nomen'Andriamanitra ny lalàna. Nomen'Andriamanitra ny didy folo. Dia rehefa nomeny ny didy dia tany amin'ny fanekena taloha izy natsoina hoe tabernakely. Ty tabernakely ty c'est l'image de Dieu. Dikany hoe tabernakely dia tabernacle dia Andriamanitra mitoetra eo afovoan'ny olombelona. C'est Dieu qui tabernacle au milieu des hommes. Misy symbolisme be da be mihitsy izy tika, tsy valavaka be fa mantsary lava be. Fa raha mahitsika misy anankitelo anatin'ilay izy ny parvis. Dia misy ny antsoina hoe le lieu saint dia le saint des saints. Anankitelo zany. Eto le fanaovana sorona. Azonareo le fanaovana sorona manatitra zanak'ondry sy ny rehetrarehetra, omby sy mifanatitra eto. Eto any ny vahoaka ny mahazo miditra, manatitra fanatitra. Tsy mahazo miditra any anatiny any. Ny mpisorona irery any ny mahazo miditra atao amin'ny lieu saint. Ary ny mpisorona be irery any ny mahazo miditra ao amin'ny saint des saints. Ary mpisorona be raha tsy miditra ao isaka mihetsika fa indray mandeha isan-taona. Zay izy vao mahazo miditra ao. Ary rehefa miditra ao izy tsy maintsy mitondra rà. Manatitra rà eo amin'ny kiborety, eo ambonin'ilay hazo de l'alliance fiara fanekena. Dia eo ampovoany eo le ozy izy hoe eo izy ny fanatrehako aminao teny tamin'ny Mosesy izy. Dia eo dia misy eo no asiana rà. Zay vao mahazo miditra ao. Ary mpisorona be zay dikan'ilay hoe mpisorona be asiana ohatran'ny lakolosiny ny akanjo. Satria inona ny antony? Mpisorona be rehefa miditra ao izy dia mbola tsy fantatra izy na ho faty na ho velona. Dia misy an'iny lakolosiny. Dia raha mbola maneno le lakolosy dia mbola velona izy zany zay. Fa raha sanatria tsy maneno intsony le lakolosy dia maty ao izy zany, tsy nakasan'Andriamanitra dia sotomina izy. Sotomina hivoaka ao. Fa tsisy n'izay izy mahazo miditra ao, sotomina mivoaka ao. Io connexion an'Andriamanitra sy ny olombelona zany teto ambonin'ny tany. Zay lazain'ny baiboly. Teo ihany ny présence an'Andriamanitra. Raha te hifanena amin'Andriamanitra ny olona dia eo ihany. Satria tafasaraka izy tany Edena dia eto ihany. C'est Dieu qui tabernacle. Ary ity le symbole ny présence an'Andriamanitra. Tamin'ny andro atoandro izy dia andry rahona, amin'ny andry alina dia andry afo colonne de feu dia colonne de fumée amin'ny andro atoandro. Dia rehefa mihetsika ity dia mihetsika mpisorona bataille na orona daholo ireo rehetrarehetra ao dia manaraka an'ilay colonne de feu na manaraka an'ilay colonne de fumée. Jereo tsara fa samy hafa be mihitsy ny tany fanekena talotsiny amin'izao a. Tsika amin'izao lasa mamokona trano fiangonana. Dia tsika mieritreritra tranon'Andriamanitra. Fa ny tranon'Andriamanitra raha tia amin'ny fanekena taloha tsy trano fa tsika tsirairay. Tempolin'Andriamanitra ao izy ny tenanareo. Dia ohatrany ahoana ny zavatra nitranga raha ny tany amin'ny fanekena taloha. Ila zavatra teneniko teo hoe tsy misy mamelan-keloka raha tsy misy ralatsaka. Rehefa teo gouvert zany satria ao anatin'ny fahafatesana ny olombelona dia raha ihany aina solon'ny aina. Fahafatesana ny tambon'io tao izay ten'Andriamanitra dia ao anaty fahafatesana ianao zany dia tsy maintsy misy aina solon'ny aina. Dia aina solon'ny aina zay manarona azy dia tsy maintsy halatsaka ny ranony zanak'ondry. Dia rehefa io ilay zavatra ampiasahako teo
dia ty le age de l'alliance ao amin'ny saint desin indray mandeha isan-taona ampisotona be mananitra raha eo amin'ny toerana ao zay izy eo amin'ny rakotra fanaovam-panavotana zay nilazany baiboly anazy rakotra fanaovam-panavotana dia eo manaterana raha ohatr'izao ao anatin'ny age de l'alliance misy zavatra anankitelo zay symbolisme manondro ny Jesosy Kristy daholo izy ireo dimy-folo dia teany arona zay mitsimoka rehefa nifanena tamin'ny Egyptianina izy zay dia hoe aseho eto aran'izay akasosanao Andriamanitra dia natsatroka arona ny teany natsatroka zala prêtre Egyptien koa ny teany dia ny arona no mitsimoka dia inona symbolisme andreo dimy-folo aloha dia dimy-folo eo tadidio be dia be mifampianaran-diso amin'izy io fa ny dimy-folo raha io didy io ny atao eo anoloanao dia inanao mitranga maty ianao raha vao manatsika ny dimy-folo tsika rehetrarehetra dia maty tsika satria izay diso amin'ny ray aloha dia diso amin'izy rehetra ity dimy-folo ty ny antony nanaovan'Andriamanitra nyity dimy-folo ty dia mba ekofatsika eo anaty an'Andriamanitra hoe mifona tompony fa tsy vitana zay ny antony ty fa raha misy olona miteny za mantanteraka dimy-folo dia rehefa so ty izy dia retsika azy fa tsy sena zany orgueil zany ambo zany hoe tanterako ty fa ny antony nanaovan'Andriamanitra an'io dia mba ekentsika hoe Andriamanitra io ny justicenao io ny vérité anao fa rehefa eo anatray ny vérité anao io vita tsy tanterako dia miaika eo anatray anao mikoaka satria tsy tanterako zay dikan'ity tsisy na iza matanteraka an'ity Jesosy Kristy irery matanteraka any ny teany arony symbolisme ny résurrection Jesosy Kristy satria ty teany efa maty fa naninona nitsimoka le izy ary ny farany samy hoe ao anatin'ny fahafatesana symbolisme mazava be izy ao anatin'ny fahafatesana no misy fiainana mipotra ao anatin'ny fahafatesana lasa misy fiainana mipotra ary ny farany le mana symbolany teny tonga nofo Jesosy Kristy lay tenyn'Andriamanitra lay sakafo avy any an-danitra hidiny zay ny symbolisme n'izy dia ireo tadiny tsara fa ity age de l'alliance ty raha mizana ty misokatra dia maty zay olona manodidina an'ity zay nitranga tao Filisty tamin'ny ady tamin'ny Filistina ny bikabika ny Filistina dia netiny tany ty nangalary ty age de l'alliance ty nanontranga dagona ny Andriamanitra ny Filistina dia nataondra lahy teo anoloany dagony io age de l'alliance io isana raina ny ekoaka dagony ny anjery dagony ny anjerafony dagony dia farany maveryn-dralahy ary dia mandeha rehefa nampiakariny David ity zavatra ty tao Jerosalem dia netiny tamin'ny sarety dia tongilana le sarety dia nisy vato kely anankiray rehefa tongilana ny sarety dia nanoana an'io nitohanany ity vonikasika tamin'io ny tanany dia maty satria inona ny antony fa izy ianao ny anohana an'Andriamanitra fa izy ianao ny anohana an'Andriamanitra fa milazanao ho izy ianao no afaka anohana tsy Andriamanitra maharo ny tenany symbole ao tsy ho ny Andriamanitra kory fa symbole naseho an'Andriamanitra symbole naseho an'izy io dia ohatr'izao ny zavatra nitranga tany an-tany efitra ny zanak'Israely eto afovoany eto ny tabernakla manodidina eto ny layan'ny mpisorona sy misorona be dia 12 tribu an'Israel manodidina teo ohatran'izao zany io ny atao hoe toby efa nisy toerany avy le izy dia nizaniza tsy mahatanteraka ny didy sy ny lalàna ho toby dia raha vo tsy tanteraka ao ny didy sy lalàna dia inona no mitranga lasa ianao mivoaka ny ivelan'ny toby satria maloto ianao zany olona mikasika faty
tany fanekena taloha olona mikasika fa tonga dia maloto voaka ny ivelan'ny tomby. Olona vehivavy mandeha fadimbolana maloto dehors. Misy karaza-boky dehors. Manao zavatra ianao amin'ny andro sabata mikasika zavatra ny andro sabata dehors any ivelan'ny tomby maloto. Dia raha tany fanekena taloha zany za sur et certain fa mitoakarany zanak'Israely any ivelan'ny tomby isan'andro. Aty ny tena be olona fa tsy atao tomby. Satria tsy tanteraka foana le izy. Dia zalahy zany mivoaka miditra eo. Ao tomby izy aloha. Dia maloto izy dia lasa izy mivoaka. Dia ny andro tomkom-piainany zalahy zany sura fa aty ivelany. Dia manao fanatitra izy dia miditra indray izy eo ivelan'ny tomby manadio anazy. Rehefa manao fanatitra dia miditra indray ao anatin'ny tomby. Dao ary teo jerentsika. Ohatrany ahoana ilay fanatitra tany fanekena taloha. Ilay rangahy mpanoty izy mitondra zanak'ondry izy. Mitondra zanak'ondry izy. Dia raha mitondra zanak'ondry izy dia manatona mpisorona izy. Le mpisorona ve izy inona ny problème le mpisorona le rangahy sa le fanatitra? Tsy miasa saina amin'ity rangahy ty izy. Fa le fanatitra no important. Tsy manontany izy hoe fa naninona ianao dia inona ny problème dinona zao tsy zany ny problème. Fa le fanatitra ny jereny. Inona ny antony mahatonga anazy mijereny le fanatitra? Satria verifieny io fa tokony ho zanak'ondry tsy misy claim. Dia verifieny. Verifieny. Rehefa verifieny pur, sans tache. Ok izy izy. Le vitikosy 4 io le vitikosy 1, 2, 3, 4. Lasa le rangahy mametraka amin'ny tanany eo ambony lohany zanak'ondry. Inona dikany? Loi du transfert, loi de la substitution. Ho afindran'le rangahy amin'ny zanak'ondry ny fahotany rehetrarehetra. Ho afindrany any. Mpahafatesana sy ny mpahafatesana rehetra mifindra makany amin'ilay zanak'ondry. Dia pureté sy ny sainteté amin'ilay zanak'ondry kosa mifindra makany aminy. Vita izay, tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka. Dia iny ny lasa zanak'ondry sorona. Dia dorana le izy dia miakatra hoanitra mampofona ao an'Andriamanitra. Dia vita fihavanana indray izy amin'Andriamanitra. Vita izay, lasa izy mivoaka. Fa tsy maintsy mbola hiverina eo izy amin'ny herintaona indray. Voasarona ny elony sy ny fahotany mandritry ny herintaona. Inona ny antony hoe herintaona? Satria ity zanak'ondry ity rehefa mamaky baibolintsika dia zanak'ondry herintaona. Izany hoe ny ainao anatin'ilay zanak'ondry maharitra ohatrany ahoana zany? Herintaona. Dia voasarona mandritry ny herintaona ny aina manarona ny fahotany mandritry ny herintaona. Amin'ny herintaona izy tsy maintsy miverina indray. Dia raha avintsika tsara zany dia miasa ho an'ny zanak'ondry zany zalahy tany amin'ny fanekena taloha. Satria ianao zany tsy maintsy miasa mafy ianao mahavariana mihitsy izy hoe hanenefitra zalahy fa tena mahavariana ny lefitra tanan'Andriamanitra. Hoe hanenefitra izy fa mahita zanak'ondry izy dia miasa izy zany dia fanatitra zanak'ondry isataona. Fa eny anelanelany eny izy rehefa manoto izy dia mivoaka ny ivelan'ny tomby izy dia diovinatra izy dia miditra izy. Dia ohatr'izay ainsi de suite. Voasarona mandritry ny herintaona ny fahotan'ilay rangahy iny. Libre izy mandritry ny herintaona. Amin'ny herintaona indray izy miverina eo. Zay tany fanekena taloha. Fa raha zay mbola hiainantsika izao mety ho tarara be, tantara be. Fa satria zay tandimina. Raha azontsika tsara no men'Andriamanitra ny lalàna mba hankaiky ny olona aloha. Dia rehefa miaiky ny olona hoe diso
Misy Andriamanitra hoe bon solution dana manao fanatitra. Lalàna ety an-tany manameloka fa ny fanatitra mamela heloka. Zay secret filazantsika. Lalàna manameloka fa ny fanatitra mamela heloka. Iresaka kely lalàna loi sy commandement afangaron'ny olona izy io. Inona atao hoe loi? Lalàna raha ny ao anaty baiboly dia misobira ny olona fa tsy miasira ao anaty lalàna. Misobira fotsiny ny olona satria namorona lalàna Andriamanitra. Dia ny lalàna ohatra hoe mitsangajanga ianao, tratra mitsangajanga ianao, toramba avoaka ny ivelan'ny tompy ianao, toram-bato ianao dia maty ianao. Loi zay. Loi zay. Raha izy ohatra ny loi de la pesanteur. Loi de la pesanteur raha tsy hitapotiny iza mahaina iza maninona, ny loi de la pesanteur na zavatra mitsanga miakatra ty dia latsaka ty. Loi zany. Misobiritsika fa tsy afaka miasira ao anatin'ilay izy. Ary ny lalàna voalohany indrindra no men'Andriamanitra dia ny tao eteny. Hozy izy Andriamanitra hoe raha vao makeo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy nareo dia ho faty nareo. Loi zany. Voiny foa nareo makeo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia ho faty nareo. Dia zany natonga n'Andriamanitra dia commandement iray didy dia zao: aza makeo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Samihafa ny lalàna sy ny didy a. Samihafa zany. Ao anatin'ny lalàna dia hoe raha tratra manao zavatra nareo amin'ny andro sabata avoaka ny ivelan'ny tompo nareo toram-bato maty. Tratra mangalatry nareo avoaka ny ivelan'ny tompo toram-bato maty. Lalàna zay. Zany hoe rehefa tratra amin'ilay lalàna ianao zany dia misobira, misy cause a dia misy effet, misy acte dia misy conséquence. Zay fotsiny lalàna zay. Ny commandement indray dia mandrara fotsiny. Na miteny hoe zao tsy maintsy ataonao, na hoe aza atao zao, raha tsy zany dia miatra aminao io lalàna io. Dia zany mahatonga ny didy: aza mangalatra, aza mitsangajanga, aza mitsiriritra. Fa le didy tsy nanome vahaolana hoe ahoana ny ataoko mba tsy hitsiriritra. Tsy nomeny ny didy ny vahaolana. Tsy nomeny ny didy ny vahaolana hoe ahoana ny ataoko mba tsy hangalatra. Tsy nomeny ny didy ny vahaolana hoe ahoana ny ataoko mba tsy hitsangajanga. Ary niantsanin'i Jesosy aza io resaka io. Ozy izy Jesosy lalàna ozy izy ny teny aminareo hoe didy ny teny aminareo aza mitsangajanga. Fa sa ozy izy ny teny aminareo izaniza ozy izy jery vehivavy fotsiny. Niantsanin'i Jesosy jery vehivavy fotsiny ozy izy dia efa mitsangajanga. Ahoana ny atoko zany tsy jerevako vehivavy? Mila tsoako ve ny maso? Sa mila ataoko ahoana? Niza ozy izy lalàna ozy izy didy ozy izy miteny aza mamono olona. Fa za ozy izy miteny aminareo niza ozy izy miteny amin'ny rahalahiny hoe fo kely aho dia efa mendrika ozy izy anatonana vato ozy izy atsipany amin'ny enjana be zany. Ino zany hoe fo kely aho? Le adalo ty. Ilahy izy adala mihitsy. Zany anie zavatra teny Jesosy dia imagine zany hoe ahoana zany zany. Zany hoe tsy ho tanterako mihitsy anie zany io zavatra io hoe. Zay le tena marina amin'ilay izy. Nasehon'Andriamanitra hoe tsy ho tanterako anareo io lalàna io anie misobirana io fotsiny nareo. Misy lalàna, misy acte, misy cause, dia conséquence, condamnation de la conscience. Misy acte ataonao, condamnation de la conscience. Zay mantsy dia dikan'ilay fahafatesana, condamnation de la conscience. Manao acte ianao, condamnation de la conscience. Manao acte, condamnation de la conscience. Zay. Dia didy mandrara io fotsiny. Avy eo nefa ny tena problème amin'ilay didy. Misy didy folo miantona. Ohatran'ny rojo zany izy io, ohatran'ny chaîne dia misy didy folo. Dia io didy folo io, imagineo ny fanahinao zany aty ambany ety miantona amin'ilay didy folo. Dia any ambany any ny elo manapaka chaîne firy dia very ianao? Ray fotsiny. Ray a tsy tanterako ny anankiray dia vita. Baibay. Dikan'izany dia zao nasehon'Andriamanitra mihitsy tao amin'ny fanekena taloha hoe tsy tanteranareo. Nasehon'Andriamanitra mihitsy entre ny orgueil-ny olombelona sy ny sainteté-n'Andriamanitra. Nasehony hoe misy antsana ny manodidina eo. Ary raha tsy zany tonga manasarona manarina ny ho antsana io dia tsy ho possible ho vitanareo naovinanao io resaka io.
Zay natonga an'Andriamanitra ho tonga olombelona. Tonga olombelona am'izay Andriamanitra. Aloha zavaiko tsara ty resaka ty. Le Andriamanitra mpamorona, lay teny tany amin'ny fanekena tao amin'ny famoronana hoe tamin'ny alalan'ny teny hoe misy mazava dia nisy mazava. Iny Andriamanitra iny ny tonga olombelona. Ary rehefa tonga olombelona izy, nahatongavany olombelona dia mba ho tonga mba hanitra mpihavanana amintsika olombelona. Misy être vaovao tonga teto ambonin'ny tany, une nouvelle. Izy Dieu, fa izy lignena rasy vaovao. Zay ny tena dika kristianina, lignena rasy vaovao. Zay tena dika. Fa tsy dia makany am-piangonana dia mitsangana dia mipetraka dia mitsangana dia mipetraka. Fa ny atao hoe kristianina, ligné vaovao avy ao Kristy, une nouvelle race. Zay teneninareo izy dia tanànaka voafity fantsakapisolona nareo izy. Vous êtes une race élue, une nouvelle race izy. Zay tenin'Andriamanitra. Tonga teto amin'izao tontolo izao, lay lamato, lay Andriamanitra tonga olombelona, tonga teto amin'izao tontolo izao. Raha nahitsika tany amin'ny resary voalohany a, neny Adama sy Eva rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra izy maintimainty ty a, mainty ty atapy satria nisy ota. Ny atao hoe mpanota araka ny tenentsika teo a, dia zay olona rehetra tafasaraka amin'Andriamanitra. Dia zao koa ny précision faharoa. Ary satria tafasaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona, dia any amin'ny Genesis 3:5 zao ny teny any. Ary Adama ozy izy a niteraka olombelona tahaka ny endriny. Inona ny dikan'izany? I Adama ny créen'Andriamanitra à son image. Fa rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra Adama dia lasa mpanota izy. Dia rehefa niteraka izy, dia niteraka iny izy zany. Teraka mpanota izy. Tsika rehetra voateraka dia mpanota ny identité atsika. Na manao acte inona tsika, na mbola tsy manao acte inona tsika, ny zaza voateraka dia mpanota. Zay ny fondement tena base-ny doctrine chrétienne mihitsy zany. Mpanota ny olona voateraka, tafasaraka amin'Andriamanitra, tafasaraka amin'ilay Dieu amour. La preuve, vao tonga eto ambonin'ny tany zazakely inona ny ataony voalohany? Satria tafasaraka amin'ilay Dieu amour. Miditra eo monde ny souffrance, miditra eo monde ny fahafatesana izy. Rehefa miditra eo monde ny fahafatesana izy, mpanota izy. Dia pratiquer fahotana fotsiny izy. Fa tsy mipratiquer fahotana izy raha tsy activer ny conscience-ny. Asa nazonareo ilay zavinazavaiko hatrany voalohany teo hoe ny zazakely zany tsy manota raha tsy activer ilay fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Eo izy manomboka manota. Fa mpanota fotsiny izy fa mbola tsy mipratiquer fahotana izy. Fa vo activer ny conscience-ny. Ary zao nefa mahavare. Itsika olombelona, io activation an'le conscience io lasa efa memena. Any anaty baiboly mbola 12 ans ny activation conscience zany. Ohatran'ny eny Jesosy zany le zay hoe 12 ans ny bara mitzvah eny Jiosy, izy le mankao teboly manomboka amin'iny ny activation. Fa zao ny ankizy a, hitanareo ny problème. Anome ohatra anareo a, misy zaza zao ohatra, zaza 5 taona, mijery telenovelasy izy. Dia misy mifanoroka eo na misy tsy haiko. Dia lasa izy makany ambadiky ny trano, dia averiny ny zavatra iny. Manota izy sa tsy manota? Tsy manota izy satria tsy conscient izy. Ok? Tsy conscient izy dia tsy manota izy. Fa tratranao amin'izay izy inona ty manao vetaveta zazakely io ianao dia zao. Dia melohanao le zaza. Manomboka amin'iny izy tafiditra ao anatin'ny conscience ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Dia rehefa raha mbola amerina an'iny izy amin'ny manaraka dia hiafina tanteraka anao amin'izay izy. Ary manamely teny izy rehefa manao azy. Azonareo ny puissance an'le condamnation. Raha vo conscient mihitsy ny olona. Ary zay masaripady rehefa mitaiza iresaka be an'izay tsika rapitso. Rehefa mitaiza fadiony manameloka ny ankizy. Zay mba tena tsy hoe miezaka moa zany, fa tena efa lasa fomba fahazarana mihitsy. Jamais tsy manameloka ny ankizy. Misy fotoana mety manao an'izay fa tena io anao dia tena mifona amin'i Jesosy. Dia rectifier na ny tirany.
ny olona voeroka sy voabatibaty lava dia jereo fampiainana izy. Olona tsy maintsy an'olom-polisy soahy ny olona, olona zatra manamely teny. Azontsika tsara zay. Dia ohatry ny ao anarany nataon'i Jesosy rehefa tonga izy, rehefa tonga amin'ny madio. Tao mafimafy ety. Ity vidéo ity, nitoro teny voalohany indrindra nataon'i Jesosy teo tendrombohitra, Matthieu 5. Matthieu 5. Amin'io izy izay miteny hoe sambatra madio am-po fa izy nahita an'Andriamanitra. Sambatra ny oro fa izy ny ampahoriana. Tsy mandeha. Toroteny Jesosy teo tendrombohitra. Toroteny izy teo tendrombohitra, sabata. Dia rehefa toroteny teo izy tamin'io fotoana io dia nialavany le boka. Satria boka dia any ivelan'ny tompo tsy mahazo mifampikasokasoka aman'olona. Satria boka, satria maloto, satria ahitiky ny fiarahamony, satria ahitiky ny fiarahamony. Eny ny toroteny Jesosy, eny ny fanazavany Jesosy. Jereo voro-manidina ho Jesosy tsy mamafy tsy mitona any an-tsotro zay no izy fa mbo vetsomainy ray ianareo zay any an-danitra izy sy tokony sahaza ho azy. Teko raha azontsika tsaina ny tena état de cœur an'le rangahy ty ao anatrihan'izany parole zany. Voninkazo zao izy na Solomon natao amin'ny lampam-boninahiny ary tsy mitafy tsara zany izy. Jereny tsy mahazo mifampikasika amin'ny zava-ty aman-janany akory izy. Tsy mahazo mifampikasika koa satria maloto. Zay dia nasy Jesosy mitsangana tsy navelany nanaraka azy ny mpianany, mbola tsy navelany satria inona ny antony. Tamin'io fotoana io raha mikasika an'le boka reto mpianatra reto dia inona zavatra mitsanga? Maloto koa ry zalahy, satria tany amin'ny fanekena tanora amin'ny seho madio ianao no mikasika maloto dia inona no mitsanga? Lasa maloto koa ianao. Fa rehefa tonga ny tena enjana amin'izay, le tena madio, Jesosy Kristy io resahako le tena madio, le tena masina. Namety ianao sistema diovana raisiny Jesosy izy. Zavatra impossible zao ny fanekena taloha tsy azo atao. Tsy azo atao zao ny fanekena taloha. Raha olona boka, raha olona madio no mikasika boka maloto dia mifindra amin'ilay madio ny fahalotony. Tsy azo atao zao ny fanekena taloha. Mpisorona rery ihany mahazo verifie apprécier toujours hoe inona manahoana le olona. Fa zao zavatra nataon'i Jesosy zao zavatra tsy azo atao mihitsy. Fa tsy ankizy madio no mikasika maloto tamin'ity ray mitoraka ity. Ary rehefa izy madio no mikasika maloto, inona ny zavatra mitranga?
nadio maloto, nadio maloto, na tsy madika Andriamanitra ny tantara. Naseho any amin'izay tantany amin'ny fanekena taloha, izany mikasika faty izany tsy azo atao. Izay mikasika faty maloto. Mikasika vehivavy, raha misy vehivavy en règle, mipetraka eo izy, raha mipetraka eo ianao maloto ianao. Izay lalàna tany amin'ny fanekena taloha. Fa rehefa tonga amin'izay Jesosy, rehefa tonga amin'izay Jesosy, boka no nikasihan Jesosy, maloto no nikasihan Jesosy, lasa nadio ny maloto. Nisy an'ilay vehivavy nandeha 12 taona mikasika tamin'i Jesosy, sitrany maty kasihan Jesosy. Rehefa izy fiainana no mikasika fahafatesana, tsangana maty. Naseho an'Andriamanitra, navadika Andriamanitra amin'izay, naseho ny amin'izay hoe izy Andriamanitra. Otriny ahoana ny tantara rehefa izy Andriamanitra no mampiseho azy. Tika dia izao anazava amin'izay amaraparana izahako atao fehezinao anaty 15 minutes. I Adama rehefa niteraka dia teraka mpanoty Adama. Izany hoe ny zaza vao teraka dia mpanoty. Fa Kristy, ao amin'ny Kristy kosa, izay ny teny ao car comme de par la désobéissance d'un seul homme aussi, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Fa ho tapo rehetra, ilay mahampanotana mihitsy ilay identitéako no naterina teo amin'i Jesosy Kristy. Izy ilay zanak'ondry, ilay zanak'ondry tsy misy klebo. Izy ilay zanak'ondry tsy misy klebo, naterina teo aminy. Dia zavatra anankiroa mila azontsika. Natondry Jesosy ny ainy, satria tsy misy famelan-keloka raha tsy misy rahalatsaka. Fa saingy tamin'ity indray mitoraka ity, tamin'ity indray mitoraka ity, dia tsy zanak'ondry herintaona nanolotra ny ainy, fa ilay Andriamanitra tonga olombelona. Aina maharitra ohatrany ahoana ny taon'i Jesosy Kristy? Aina maharitra mandrakizay satria izy Andriamanitra tompon'ny ainy, source de vie. Ka raha izy nanolotra ny ainy, voasarona ohatrany ahoana izany ny fahotana? Mandrakizay, voavelany heliko. Voavela mandrakizay ny heliko ary vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao. Zay tena antony natonga Jesosy Kristy tonga teto amin'izao tontolo izao. Voavela, vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao, raha inonao zany. Voavela ny heliko. Dia ireo Jesosy rehefa hanasitrana, Jesosy tsy miteny mihitsy hoe alefa aviety tatsoako daholo, inona ny problemanao, inona ny otanao, inona zao, tsy nanao zany Jesosy. Isaka misy manatona izy. Dia ozy izy hoe voavela ny heliko. Finoanao zay sy nafontsena. Ny famelan-keloka efa vita, voasarona ny heloka ny tena dikan'ilay voavela heloka zany lasa vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao. Miverina indray miala ao anaty fahafatesana dia miverina ny findraom-piainana. Raha inotsika zany, lasa voavela ny heloka zany eny hoe mahatonga ny Davida efa nahita an'izany sady ho antsika izay protestanta. Sambatra ny olona ozy izy izay voavela ny heloka sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona zay tsy heloka tsy misy fitaka ny fanahy. Voavela ny heloka ao taloha ankehitriny aroavy, vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao. Ny famelan-keloka tsy angatahana fa raisina dia inona. Satria inona ny antony? Satria efa vita Jesosy Kristy 2000 taona lasa. Iny any mamela heloka ny zanak'olombelona rehetra, manomboka any amin'ny tanondrindra mandra-pahatonga any amin'izay taranako mbola tsy fantatro na misy firy génération anerinany. Tsy misy famelan-keloka raha tsy misy rahalatsaka. Ny raha Jesosy Kristy ihany mamela heloka, zay irery, zay ihany. Ary rehefa mino an'izay ny olona, voavela ny heloka, vita fihavanana amin'Andriamanitra izy, manomboka eo izy miala identité mpanota, dia lasa mifindra identité kristianina, zanak'Andriamanitra. Zay ny antsoina hoe kristianina.
Olona mino ny asa-pamoteny Jesosy, olona mino fa voavela heloka. Zay porte d'entrée amin'ny fiainana kristiana. Olona voavela heloka, olona vita fihavanana, réconcilié amin'Andriamanitra. Tsy noho ny amin'ny akta nataoko fa noho ny amin'ny akta nataony Jesosy Kristy. Ary io tena anisan'ny tena faran'izay sarotra amin'ny fiainana kristiana satria zao tsy ny olona rehetra ny manaiky fotsiny hoe omena zavatra gratuitement. Itsika olombelona noho ny ego atsika, dia tsika efa zatra hoe rehefa omena dia mba manome anao aho dia mba meo fa ny Andriamanitra tsy zany, nomeny gratuitement, gratuit fa lafo vidy. Alors précisena tsara fotsy ho vidy dia ho toto façon kosa zay tokony ho azontsika olombelona. Zany anisan'ny problème zany nahatonga ny réformation, ny protestantisme. Ny famelan-keloka tsy possible ho vidinao. Inona ny zavatra anananao na any aminao ka havidy ny ain'Andriamanitra? Misy ve? Tsisy. Ary efa tsy misy dia tokony manaiky tsika mpanetretena hoe Andriamanitra tena je peux pas acheter la vie que tu m'as donnée. Tsy possible ny videna zany. Ary ny olona manaiky an'izay ihany tena miditra ao anaty porte d'entrée na fiainana kristiana. Important zao zavatra zao satria zao ny olona raha vao tsy voavela heloka dia tsy afaka mamela heloka ny hafa izy. Ary nefa anisan'ny fond problème ao anaty tokantrano, tsy mahay famela heloka. Za raha vao voavela heloka dia tsy za mamela heloka ny hafa, fa Kristy izay mpamela heloka anahy no ahafahako mamela heloka ny hafa. Samy hafa ny problème antsika olombelona mantsy dia zao za mamela heloka fa za tsy manadino. Mamely zany sa tsy mamely? Tsy mamely zany. Ny ten'Andriamanitra dia zao, ny fahotany sy ny heloka kosa izy dia tsy ho tsarovako intsony. Namena tahaka ny jaky aza ny fahotanao, tsy tahaka ny ora-panady zany. Na mangatsakatsaka tahaka ny sily azy, tsy tahaka ny volony fotsiny. Ohatrany hoe nisy maloto teo dia mifafady madio tanteraka. Za io foa mino ny asa-pamoteny Jesosy Kristy. Voavela ny heloko vita fihavanana amin'Andriamanitra, ny hitan'Andriamanitra tsy za fa ny asa-pamoteny Jesosy Kristy izay mandrakitra anahy. Rehefa mijery anahy izy dia ny rano Kristy, nouvelle identité ny hitany ao amiko, Kristy ny hitany. Lasa olona vaovao nouvelle race. Par la foi, ary zay mahagrave an'ilay izy satria tsy niaky tataoko fa ny finoko ny asa-pamoteny lalina be mihitsy. Sady tsotra ny asa-pamoten'Andriamanitra no lalina satria tena faran'izay tsotra. Androany ianao zany rehefa mino a Jesosy fa nahavelanao ny heloko, vitanao ny asa-pamoteny, voavela ny heloko vita fihavanana aminao, vita. Manomboka mampetsy vaovao ny fiainanao. Fa tsika zany raha vabola hoe aka za mbola mila manao an'izao dia mbola mila mezaka manao an'izao mba hisatisfaire n'Andriamanitra. Tsika tady fa ninina zavatra ataontsika, tsisy misatisfaire n'Andriamanitra ny zavatra ataontsika. Ny zavatra misatisfaire n'Andriamanitra dia tokana io acte nataony Jesosy Kristy io. Izy rero no homme parfait eo anatrehan'Andriamanitra. Tsika tsisy homme imparfait daholo tsika eo anatrehan'Andriamanitra. Zany mila azotsika zany. Tsika tsisy parfait. Eo amintsika samy tsika olombelona le fijerin'olombelona hoe mba parfait kosa zany olo zany, tsisy zany, ça n'existe pas. Eo anatrehan'Andriamanitra tsika imparfait daholo. Amarana ko azy dia teo amin'ny tendrombohitra Sinai ity. Mankalo vetivety Inona saritanareo eto? Crâne. Ikarandoha. Golgotha. Golgotha. Fa maninona moa kay ny azo fijaliana nataony Jesosy teo Golgotha, teo ikarandoha. Tsotra ny antony, misy zavatra mila miova ao anatin'ity lobe atsika ity. Ary ny azo fijalian Jesosy zany manova ny zavatra rehetrarehetra ao anatiny io. Zay le renouvellement en intelligence zay. Renouvellement. Zao tontolo zao ny olombelona dia miezaka manatsara tena amin'ny perfectionnement de soi, perfectionnement moral, développement personnel.
Hoy izy Jesosy hoe tsisy ninina azo developenao anatinao foteo zero miova vonjeko ianao fovaovany ataoko anatinao renouveleko ny intelligence anao asan'Andriamanitra daholo zany asany daholo iresaka be an'io tsika aveo fa ho avero ty fotsiny aloha nataon'Andriamanitra teo amboniny eo ny azo fijaliana ary efa teo izy de nisy soratra teo important be ty tamin'ny teny hébreu la puissance religieuse tamin'izany fotoana zany teny grika puissance filozofika sy puissance ny puissance ny mpanjakana zany ary teny latin puissance morale tamin'izany androany de ny soratra teo a de hoe Jesosy Kristy zalahy moa rehefa maty zany miavaka izy Jesosy Kristy mpanjakan'ny jiosy zay ny zavatra ny soratra teo de misy amin'ny teny hébreu ny teny hébreu rehefa vakina de ny premier lettre midika zavatra be dehibe ny premier lettre ny teny de rehefa vakin'ny fariseo zala scriba zany rehefa vakiny io de ny zavatra hitany teo dia rehefa nalaina lay premier lettre de zavatra nysorata Pilato teo dia zavatra nysoratra teo de hoe Y H V H izy zany Andriamanitra mpamorona le Andriamanitra mpamorona no soratra teo ary zay na tonga zalahy mikoropaka zalahy jiosy hoe tsy ho ay eo io izy tsy ho ay io de ao no sisy Pilato zay voasoratra de voasoratra jentilisa tsy mahalala an'Andriamanitra no nasaon'Andriamanitra nanoratra fa Andriamanitra no nomboanareo teo ry jiosy ary tsy ny jiosy any fa tsika olombelona jentilisa tsy mahalala an'Andriamanitra no nasaon'Andriamanitra nanoratra hoe le Andriamanitra mpamorona azo olombelona le nomboanareo teo amin'ny azo fijaliana le Andriamanitra no olombelona zay voasoratra de voasoratra ho sisy Pilato dia nisy teny vitsivitsy ny tenen'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana nisan'ny tenen'i Jesosy teo de hoe raha io mamelany elony fa tsy fantanzay atao raha io mamelany elony fa tsy fantanzay atao iny vavakiny mivavaka famelan-keloka tokana enon'Andriamanitra ary iny raha mivavaka teo Jesosy hoe raha io mamelany elony fa tsy fantanzay atao tsy ho an'ny zalahy rety mihitsy akory no vavahany an'iny ho an'ny zalahy izy ao anatiny fa zako tao anatiny ianao ao anatiny tsika rehetra tao anatiny mamelany elony fa tsy fantanzay atao nisy mandeha te zay resaka ho zay raha tena misy tokoa zany Andriamanitra reo zany sisy maninona ny tsy midina am'izao fahoriana am'izao zavatra mianjady eto amboniny tany zao de ho zay za hoe efa nita misy famonotsika efa nita misy famonotsika ary za sy raha fa raha mbola midina eto Jesosy raha am'izao fotoanany iainantsika zao raha am'izao izy midina de tsy raha fa chaise électrique izy na tratran'ny fitsaram-bahoaka sur les certain nataontsika fitsaram-bahoaka ary za anisan'le nitoraka tsy mamenatra azy za anisan'le nitoraka fa raha tsy zay mihitsy toepontsika hoe za anisany fa tsy de miala-pa hoe aza tsy zany ka fa za anisany mamelan-kelo fa tsy fantanzay ataon'iny mivavaka famelan-kelo nataon'i Jesosy Kristy de rehefa aveo maizina ny tany aman-danitra any Baibila miteny hoe nanomboka tamin'ireo faina ka tamin'ireo sivy izy maizina ny tany aman-danitra
Inona ny antony nahamaizina ny tany aman-danitra? Tsotra fotsiny ny antony. Navakoky teo ambony lohan'i Jesosy ny fahamaizina n'izao tontolo izao. Hitanareo le ohatrany tamin'ny sariny zanak'ondry iny dia ny fahamaizina. Ny vangongo teo ambony misy lasa tonga ota. Tsy mpanota izy akory a. Jesosy rery no olombelona tsy mpanota. Azavaiko kely. Itsika olombelona rehetrarehetra dia taranaki Adama daholo na teraky izany hoe linie avy amin'ny Adama. I Adama no niteraka antsika zany, sperma niteraka antsika zany. Dia ainsi de suite linie any Adama tsika. Jesosy Kristy kosa zany mahatonga Jesosy hoe tsy mpanota satria tsy nandova le ota fototra tany Edeny. Izy tsy avy amina semence humain fa avy amina semence spirituelle zavatra rosa. Dia zay mahatonga linie vaovao izy. Linie vaovao tonga teto amin'izao. Lasa tonga ota izy na zanak'ondry izay manaitra ny fahotan'izao tontolo izao. Tonga ny fahotan'izao tontolo izao dia nianjera teo aminy ny fahatezeran'Andriamanitra. Nianjera teo amin'i Jesosy ny fahatezeran'Andriamanitra. Aloha zava-tsara mihitsy a. Ny fahatezeran'Andriamanitra ny nianjera teo aminy. Fahatezeran'Andriamanitra noho n'inona? Noho ny amiko sy noho ny aminao. Teo amin'ny tendrombohitra Karmela, Eli rehefa nanao dia fitampaminany Baly. Io zay izy hoe hitantsika tao rano izy izany ten'Andriamanitra. Dia nanao retsy mpaminany Baly ny antsoantso teo, tsisy ny anenina seho. Fa rehefa nitendry mandeha Eli dia nilatsaka avy any an-danitra ny afo. Imagine efa nilatsaka avy any an-danitra ny afo, inona ny zavatra nitranga? Nanao antary Eli, vato 12 dia nasiany ady vory, izany hoe lavahany ray akios izy, eo amin'ny 50 cm eo ny velon'ny rano. Fa rehefa nilatsaka avy any ny afo, ritra ny rano a, dia le vato lasa lavely. Imagine eo amin'izany zany puissance de la colère de Dieu. Zay no nianjera teo amin'i Jesosy. Noho ny amiko sy noho ny aminao. Izy ny tsy maintsy supporter an'io. Loi de la substitution aina solon'ny aina. Troany daholo ny aretina ny ozona ny fampatesana to. Dia mihika amin'izay sy tamin'ny feo mahery hoe vita. Vita. Tout a été accompli. Verina ny anazava ny andro. Vita. Fa maninona le zava-kondry tany fanekena taloha ino? Tsy maintsy vonona aloha izay vonatsika tao anaty afo. Satria tena question de barbarie raha ondry velona iny dia tonga dia alatsaka ao anaty afo. Fa ny Jesosy nefany tena izy velona iny mihitsy niditra tao anatin'ilay feu de la colère de Dieu. Misy différence be mihitsy. Izy velona iny mihitsy subirany feu de la colère de Dieu. Ary zao nahafaty Jesosy tsy ilay nandohana anazy tamin'ny azo fijaliana. Misy an'ilay teoria be dia be reny hoe ohatrany ao nahafaty Jesosy dia misy an'ilay hoe nanao zao izy dia tapaka ny anana dia zao diso zany. Tsy marina zany. Satria zao rehefa avy niteny Jesosy hoe vita, zany hoe vita ny famonjena, mbola tsy maty izy. Ary any amin'ny Jaune 10:18 dia zao niteny any. Tsisy nizaniza ozy izy mahaisotra ny aiko amiko. Manana fahefana hanolotra ny aiko a, dia manana fahefana akaziray. Izany hoe tsisy nizaniza zany mahafaty Jesosy. Tsotra ny antony, izy ny source de vie. Andriamanitra izy. Raha Andriamanitra no hoe nifatsihana teo dia natao an'izao zao dia iny dia natotona teo aminy ny fahotantsika. Dia raha natotona teo amin'ny Jesosy ny fahotantsika dia iny nahafaty Jesosy dia inona ny conséquence an'izay? Arefera ny famonjena. Arefera ny famonjena. Ohatrany tany fanekena taloha. Satria ny fahotantsika zany nahafaty anazy. Fa tsy izay. Na nazera teo aminy ary ny fahotan'izao tontolo izao début le début mandrapatonga izay alelina rehetrarehetra any. Tsy nahafaty Jesosy satria tsisy nizaniza mahaisotra ny any aminy.
Vita ny famonjena dia teny hoe vita. Ary rehefa vita zay dia izy am'izay nanolotra ny aina. Izy ny teny hoe raha io verina indray izy ny teny hoe raha io eo ampelantananao izy ny atolotro ny fanahy. Izy ny nanolotra azy. Vita ny famonjena dia zay no natolony. Ny dikan'izay zany dia zao, peu importe zay fahotanao, peu importe zay eritreretinao problemanao, lehibe lavitra noho ny tsy lehibe lavitra noho ny aina natolotry Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, tsy lehibe noho ny aina tao amin'ny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny fahotanao. Ny fahatezen'Andriamanitra tsy lehibe noho i Jesosy Kristy satria ny anjera taminy ara ny fahatezen'Andriamanitra tsy nahafaty azy. Izy nanolotra ny aina. Ary zay mahatonga an'izy hoe éternel ny famonjena. Zay ny antony. Satria le aina izy nanolotra azy. Fa tsy hoe le sorona taminy le izy. Somary diso zany le filazana hoe ny helintsika sy ny fahotantsika ny nahafaty Jesosy Kristy. Satria na tena iny tokoa ny nahafaty zany hoe supposé hoe ny fahotany dia nomena naverina nalefa teo amin'ny Jesosy teo daholo dia noho ny amin'ny fahotany dia nohony avy dia maty izy nohony amin'iny. Dia mitovy amin'ilay zanak'ondry tany fanekena taloha zany, averina indray zany. Fa nanazera teo aminy ary tsy nahafaty azy, fa izy nanolotra ny aina. Important be zay précision zay. Vita zay dia natolony ny ainy. Ampelantananao izy natolotro ny fanahy dia naverina. Ilay aina zay tsy mba ny adama tao edena naverin'Andriamanitra, naverin'i Jesosy aloha. Le fofinain'Andriamanitra le nomeny any adama dia naverin'i Jesosy aloha. Tapitra iny tapitra ny tantaran'ny rasy taloha naveriny le fofinaina. Fa ho raisiny iny eo amin'ny fitsanganany amin'ny maty, manomboka misy rasy vaovao indray, misy rasy vaovao. Vita zay ty tsy azavaiko tsy mifefa nazavaiko teo io le soratra teo amin'ny hazo fijaliana. Io le iaso resahako. So zany ny zavatra nitranga. Nanoty Adama dia ny zanaky Adama rehetra mpanota dia tonga Andriamanitra, tonga olombelona nomboana teo amin'ny hazo fijaliana izy dia naveriny le aina tao amin'ny Adama dia nalefiny izy. Ty le mahampanota anazy tafasaraka tamin'Andriamanitra, itsika olombelona tafasaraka tamin'Andriamanitra. Vita ny tantaran'iny, nalefiny izy dia nisokatra amin'ny fasana tsy nahatazona azy, ny fasana important be io satria tsy maintsy mitohy amin'ilay izy nanolotra ny aina teo amin'ny hazo fijaliana. Jesosy Kristy ilay azonaina tao edena. Izy dia tena azonaina. Izy dia tena azonaina, ireo le symbolisme. Izy le azonaina rasoloha. Tareo ty le teneko teo hoe asiana rà eo fanatrehan'Andriamanitra eo ampovoan'ny hazo de l'alliance. Izy no mitondra an'io ny rano ny tenany. Nanao an'izy indray mandeha vita tanteraka zay. Jereo ty rehefa mivoaka vao edena izy nisy kerobima nisy anjena anankiroa ny ambina ny azonaina. Fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, nitsangana ny anjely, dia jereo fa nitsangana koa reto anjely reto. Image symbolisme nataon'Andriamanitra mbola mitsangana izy mijery efa nantitra. Fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia nisy anjely anankiroa mipetraka teo amin'ilay seza vato natoriany Jesosy. Ny ray teo amin'ny lohany, ny ray teo amin'ny tongony. Dia rehefa nitady teo Petera mba ny vehivavy dia ahonozy izy ny anjely, maninona ny aty amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona. Tsy ato izy. Vita ny asan'ny anjely, tsy mitsangana intsony izy, tsy miondrika mijery intsony, tsy miampy, fa mipetraka amin'izay satria vita Jesosy. Tapitra. Échec maty. Mitsangana tamin'ny maty Jesosy, izay mino izay asa-pamonjena rehetrarehetra izay. Izay no antsoina hoe kristiana. Asa raha mazava tsara, manomboka eto misy rasy vaovao. Manomboka eto. Rasy vaovao. Lasa rasy vaovao aloha fa ny iainan'io mbola resaka hafa. Ny fomba iainana an'io mbola resaka hafa.
ho resantsika manomboka arariva am'izay zay resaka zay fa ny fiainana an'io ny tena problème de rehefa tsy hain'ny olona ny ainan'io de lasa izy makany am-piangonana de mitsangana izy de mipetraka de mira de vitany alady de latsina indray fiainany fiainana lasa zay satria le miainan'ito zay tena fiainana miainan'ity fiainana vie de ressuscité ty io ny tena ho resantsika arariva niangatry jesosy a de tonga ny andro pentecoste de important be ty nidina ny fanamasina de rehefa nidina ny fanamasina te de rehefa nidina ny fanamasina de lasa iza ny fanamasina lasa velona ao anatin'ny zay mino azy lasa velona zay hoe kristy velona ao anatiny le resahako foana kristy velona ao anatiny io fanamasina hoe lasa velona ao anatiny zay mino azy ary io no manao zavatra rehetrarehetra amin'ny alalan'ny olona io no azona miaina fiainana kristiana ity no azona miaina fiainana kristiana no fanamasina io iresaka be am'izay tsika tena vipratika am'izay no resantsika rareny fa zao zany izy raha hofiniko am'izay ty adama nisy voninahitr'andriamanitra teny ivelany de ny vatana de aina ny tao anatiny de rehefa nanoty adama de niala le voninahitr'andriamanitra teny aminy de lasa nisota tao anatiny tafasaraka tamin'andriamanitra izy nisota tao anatiny de io le fahafatesana io le mahatonga antsika lasa misy blessure émotionnel iresaka be anitsika ratra anaty rejet repli sursoise rehetrarehetra tsy ampy fitiavana io mainty io fahavangana fitiavana olona tsy ampy fitiavana daholo satria tafasaraka tamin'andriamanitra ary io daholo niketritsika rehetrarehetra te ho tiavana te ho tiavana te ho considéré de niany io a fa ahoana kosa ndray rehefa tonga jesosy kristy nitsoahany le fahotana teo amin'ny azo fijaliana nomboany teo dia natony toetra ao anatintsika ny fanamasina tamin'ny alalan'izy milatsaka iny de lasa misy gloire de Dieu manodidina antsika vatympanao occultisme sy ésotérique malala ny tsara fa ny olona rehefa tena ao kristy vao mijery ry zalahy de fantany de tsy samitsy izy satria fantany izy efa zatra milalao vibration sy zavatra oatra am'zany de fantany io endry mibetsaka no mifanena taminy de fantany io dia tsika zany rehefa eto amboniny tany de ampiasain'andriamanitra tsika no lasa vatany kristy fiambonana de jesosy ny lohany zay vita tompoko oui tonga direct nanetsikitsika anaty ao anatin'le fanazavana rehetrarehetra teo moa zany fa somary mivoaka kely any izy satria teo amin'ny tantaran'izao tontolo zao a de efa nisy foana ny atao hoe andriamanitra zany ho an'ny fokom-pirenena zay tsirairay avy naran'izay izy a ary ao anatin'ny histoiran'ny occultisme sy ny hoe fomba fanompoana zany ao amin'ireny fivavahana rehetrarehetra ireny koa de tsy maintsy misy raha latsaka foana na resaka franc-maçonnerie dadalabe sy ny sisa mamonakola zany rehetrarehetra zany ohatra na mifikitika ny secte satria resaka raha foana zany tsika aina moa zany le raha de hiditra amin'ny tantaran'i Madagasikara manokana am'izay zao hoe Madagasikara zay foana lazaina momba antsika gasy hoe mafana fo be loatra miresaka fivavahan'mbazaha ty satria hita tokoa moa zany eo amin'ny fiainan'izao tontolo zao raha mijery tsika hoe manao ahoana reny firenena mitazona ny maizy azy eny ohatra zao hoe islamo de manan-karena tokoa izy rehefa mijery arakiny hoe Dubai tsika de ry zareo a nizaniza zany mikitikika ny fivavahana io a ataony mahita nitsiny fa tsy azo hoe tohina zany ary anao raha vao hoe anao vahiny indray ohatra hoe tsanaraka ohatra hoe hiditra amin'ireny firenena silamo reny hoe vehivavy ohatra tsy maintsy manao mainty be tianao na tsy tianao maty anao raha vao tsy manao mainty be mandehandeha raky ny lalana iny de raha ny résultat zany jerena aloha eo amin'ny fiainan'izao tontolo zao de hita tokoa fa zay ny tanany maizy azy amin'ny resaka hoe fomban-drazana sy ny sisa dia lasa lavitra eo amin'ny ara-toekarena
Dia mametraka anontaniana izany ireo ilay hoe mpandinika resaka fomban-drazana sy ny sisa eto Madagasikara hoe mety izay ve mampatonga antsika aty amin'ny farany gidany ity rehefa kely sisany dia arian'ny farany indrindra rehefa izao tsika teo fahatelo izao efa faharoa kely sisany fa ny Kristy efa toy-nakany ihany tsika. Dia ny tiako tenenina izany hoe tsy manohatra amin'izay rehetrarehetra voalaza teo fa te hametraka réflexion fotsiny azo resany zay hariva hoe ahoana tokoa ny momba antsika aty izany hoe aiza ho aiza ny toerana misy ny kristiana Andriamanitra ny vazaha marina dia izy tia ny Israeliana ny fantatra fa ny toerana izany resaka Jesosy izany. Ny Israela moa izy misy an'ilay govoka sy ny karazany io izy ka justement zay zany mampatonga an'ilay hoe palestiniana sy ny israeliana dia hatramin'izao hoe tsy mety mifandray mihitsy zareo satria hoe le Jesosy ity Andriamanitra zana jiosy fa tsy Andriamanitra zao tontolo izao fa maninona mitady ny saint Paul ny jiosy hoe tia ny tena Andriamanitra tokony tompontsika rehetra eto tany ary ny izay rehetrarehetra na gasy ianao na izy ianao ka hoe amin'ny pointy dia atao hoe kristiana fa maninona aminareo natao hoe être vaovao fa tsy ny Andriamanitra satria ok amarinao aloha amin'ny resaka gasy ny problème gasy tsotra samy tsy tena manompo sampony tsy tena mivavaka tsy tena manompo sampy tsy tena mifototra amin'ny identité culturelle raha hoe tena hoe raha hoe tsy ohatran'izany zany ohatran'ny mpanjaka taloha iny izay zany kely malaza sotra zany tsy izay intsony zao nefa koa tsy mivavaka nefa koa tsy tena kristiana mivavaka be dia be fa tsisy vitsikely ny tena kristiana areo ny olana satria ny vazaha tonga teto dia nanao christianisation fa tsy nanao évangélisation nanao prosélytisme zany hoe izay ahatonga ny olona ho lasa entre guillemets kristiana manaraka fombafomba-pivavana kristiana namaky amin'zalahy fa tsy ny anova fiainan'olona ho tena vrai chrétien zavatra samy hafa be zany asina ny olona maninona asina satria izy tena mijoro amin'ny masina anazy ny anazy tena pratika mihitsy ny azy io ary zay mahatonga ana amin'ny resaka eto hoe ny atsika no resantsika eto vie chrétienne vie pratika chrétienne fa tsy fombafomba kristiana zavatra samy hafa za tsy miresaka fomba kristiana tsy resaka fomba kristiana mihitsy faharoa manaraka an'izay miresaka ianao miresaka richesse terrestre mazava be ny tenin' Jesosy hoe katsao aloha izy ny fanjakako sy ny fahamarinana dia manampy zany rehetrarehetra zany dia zay koa mbola teneniko hoe la problème ny kristianina koa satria ny kristianina na lasa évangile de la pauvreté na lasa évangile de la prospérité zay samy diso reo fa zany zanak'Andriamanitra zany tompony zavatra rehetrarehetra tsy ankatahany zany tsy mila hanaovana atelo-kalao zany hoe manao an'izao an'Andriamanitra dia mba omen'Andriamanitra an'izao diso be zany fa zany tena zanak'Andriamanitra zany zanaka mpanjaka izy zany des enfants de roi zany hoe mijoirany zavatra dada ao tramin'ny dada ary zay amin'ny dada dia anahy dia zay fomba fisaina kristiana zay tsy mila hoe satria nakabeazan'ny kristiana raha tsy hoe raha vao mivavaka nareo dia tsy maintsy miafy tsy maintsy sahirana tsy maintsy mahantra tsy zany na hoe rehefa mivavaka dia tsy ahitana nareo fa mivavaka nareo dia mpanakarena be samy diso daholo zany rehetrarehetra zany iresaka kely ny resaka vola ihany io tsika mety isy fotoana ihany tsika resana kely an'io dia ny farany le teneninao teo ina hoe farany Jesosy tsy jiosy Jesosy tsy jiosy Andriamanitra ny olombelona no misy hoe sinoka rana zao Jesosy tsy jiosy Jesosy Andriamanitra fa Jesosy Andriamanitra il est Dieu satria nateraka Andriamanitra zany hoe fanahy l'esprit de Dieu ny tao amin'ny Marie donc Jesosy io mihitsy mantsy mahadiso hoe vavaham-bazaha déjà aloha Jesosy ndraindray raha misy diso any le sary Jesosy reny zany olona jiosy zany bazané zany ohatra ohatranazy io zany somary
maintimainty fa tsy fotsy be zany tsy Jesosy tsy ino moa izy tsy des cheveux blancs aux yeux bleus. Jesosy taranaky ihany le lignée farany oriental zany. Donc diso be mihitsy le zay teneniko hoe zalava za tonga teto nanao manipulation psychologique nanao message subliminal de zany ny comprendre any hoe tonga zalahy le baiboly ny netiny a de miala ny zalahy de ny baiboly ny atananao de ny tany lasany péjoratif anisany problème satria le olona tsy mahalala ny identité chrétienne hoe iza marina ka iza fa raha fantatry ny kristianina hoe izy fa tsy iza afaka tena hoe royaume inébranlable zany zany iza mijoroana atreko moi je suis chrétien za zanak'Andriamanitra ary Kristy mivela tao niza mijoroana iza maninona fier am'zany asa razo fa tsy fier am'zany zanak'Andriamanitra fier izy satria fifoazana fier izy satria protestante fier izy lasa zany problème. Andriamanitra tsika taloha teny hoe taranaka voafidy afaka misorona firenena masinao sy zany tamin'ny Abrahama sy ny sisa donc tena hoe firenena jiosy mihitsy non nisy image terrestre nasehoany aloha fa rehefa avy eo image spirituelle amin'ny fiangonana misy zavatra anankiroa nasehon'Andriamanitra ny taranaky Abrahama image terrestre fa rehefa mamaky ianao zavatra tenenin'ny Paul de osy izy hoe tsy zay jiosy eny osy izy ny Israely au fait zany tsy le lignée nateraka zay ateraka ny nofo izy de nofo zay ateraka ny fanahy de fanahy lignée tena lignée de Dieu de zay ateraka ny fanahy fa tsy le ateraka ny nofo. Andriamanitra fe zany mifidy fitaovan'olo io tsy mifidy izy maninona no tao Israel natao le tao anatin'ny firenena anankiray io no tongavan'i Jesosy tao izy miteraka sy ny sisa fa nanina tsy tamina firenena hafa. I Abrahama tsy nandray mino tamin'izany fotoan'izany mbola vitsikelin'ny olona ohatran'izany koa ohatrany tamin'ny andron'ny Noa Andriamanitra zany mifidy olona mijery état de cœur n'olona hoe ty olona ty tena manaiky mekohaka eo an'Andriamanitra be de beka ny olombelona tsy manaiky mekohaka eo an'Andriamanitra tsy manako ampiasan'Andriamanitra tsy Andriamanitra no mifidy tsy resaka question ana hoe ty tiako na ty tsy tiako fa izy ny manana disposition de cœur sy état de cœur ka tena vonona tena manaiky reso manaiky mekohaka eo an'Andriamanitra ary afaka ho ampiasaina. I Abrahama rehetra ny nanana an'izay état de cœur zay satria izy teny tamin'ny andro i Abrahama mialanao ny amin'ny taninao izy fa omeko tany zay mbola tsy hitanao tsy hitan'ny masonao tsy hitan'ny lazanao hoe miala fotsiny Abrahama parce qu'il a accepté hoe ianao Andriamanitra no teny ilako ny zavatra rehetrarehetra tsy olona rehetra no mahavita manao an'izany tokony promessinao a de mandeha asa raha azonao état de cœur état de cœur zay tsy aloha no sakafo raha rivitsika ho ataontsika amin'ny fitronoray misakafotsika hatramy roa amin'ny telo sasany eo aloha amin'ny telo sasany iresaka blessure émotionnelle tsika ratra anaty zay io no tena fond problème tsika rehetrarehetra ratra anaty io ratra anaty io no mahatonga korotana eo amin'ny fiarahamonina de iresaka an'izay tsika de